miarabantsika mpanatrika, miarabantsika mpiaino ary mpijery ihany koa ity fandaharana izay atolotry ny fiangonana adventiste tandrina ny andro fahafito ao Betongolo. Ny fitahian'ny tompony mantsika tsika rahantsika miredona ny hira faniva amin'izao andro voalohany izao dia araka hanatanteraka izany tsika. Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ianao. Andriamanitra tsara ianao ary manao tsara mandrakariva anay. Manatrika izao fotoana izay ankehitriny engan'izany mba tsy handalo fotsiny aminay fa hitoetra amponay ny hafatra avy aminao ary mampiarinay amin'ny fiainanay izany. Misaotra iray malala. Miarabantsika tsirairay avy indray izay manaraka an'izao page Facebook ny fiangonana adventiste Betongolo izao. Ankehitriny tsika dia anaraka fandaharana manokana izay isaorana n'Andriamanitra lehibe ny amin'izany fanatokisana izany fandaharana manokana izany mandritra ny eninandro eo izay nampitondrain'ny mpanompony dia tsiza fa ny olona Manokina Razaka no hitondra izany tenin'Andriamanitra amintsika izany mandritra izay enemana izay. Ny faniriana dia oliana isika ary hitaonan'ireo namantsika anaraka n'izany famelabelarana ara-tsoratra masina izany. Ary indrindra koa dia tena anomana antsika amin'ilay fiaviany tompontsika tsy ho avy tsy hoe ilay eny amin'ny raon'anitra izany tenin'Andriamanitra izay horenesintsika. Ny lohateny lehibe izay ho arahantsika amin'ity andro voalohany ity dia mitondra ny lohateny hoe adiniko fa ay atao mariazy aho androany. Faniriana dia hitaona namana maro isika anaraka izao famelabelarana ara-tsoratra masina izao. Ankehitriny mialoha izany famelabelarana ara-tsoratra masina izany dia asaitsika ireo choral avy ao fiangonana Adventiste Betongolo anomana ny fomamampanahitsika amin'izao fotoana izao.
fa le tafahoana amintsika indray amin'izao fotoana izao tolorina ny araba feno firarintsoa isika mianakavy izay afaka manaraka izao fandaharana izao manasa antsika ampitiavana ihany koa hiaraketo mandritra ny fotoana vitsivitsy tsy lavabe 12 ka hatramin'ny 20 minitra eo ihany no angatana amintsika mba ahafahantsika mandinika anyloha hevitra lehibe ary ahafahantsika miverina mieritreritra amin'ny zavatra tena mahasoa ny fiainantsika tsirairay avy tolorina ny araba manokana mandritra n'izao fotoana izao ireo mpikambana eo anivon'ny fikambanana tanora adventista naizanaiza ny toerana misy antsika dia tolorina ny araba sika satria fotoana natokana ho antsika ihany koa izao fiarahana mifampiresadresaka mifandinika mifampizara ny tenin'Andriamanitra izao lohevitra anankiray izay nampitondraina ny lohateny hoe adiniko fa hay aho zanak'Andriamanitra no hoiarahantsika mandinika mandritra ny andro vitsivitsy mifanisy izany lohevitra izany mantsy dia izao milaza amintsika fa isika ty dia be fanadinona noho ny aretina noho ny fahasahiranana noho zavatra izay manenjika noho ny stress noho zavatra mibahana ao anatin'ny fiainantsika dia inona zavatra misy indrotsika fa variana ny zavatra tena essentiel ny zavatra tena zava-dehibe ao amin'ny fiainantsika no adinontsika ary izay ny antony anasana antsika hoe ndeha isika hiverina ndeha isika mba hiaraka indray andinika ary ahafantatra ny tena zava-dehibe eo amin'ny fiainana adiniko fa ay aho zanak'Andriamanitra zava-dehibe izay ary manasa antsika hanaraka izany fandaharana izany ary mialona andiniantsika ny lohahevitra an'ity andro anio ity dia ny lohahevitra manao hoe adiniko fa hay aho atao mariazy amin'ity andro androany ity dia manasanao aho fa hivavaka fo isika
Andriamanitra tianay misaotra anao izahay no ny fitiavanao sy ny famindraponao. Mbola notoloranao fotoana izay afaka mandinika ny teninao. Tompomasonao nitenena fa miaino izahay mpanomponao. Ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohevitra anankiray araka nambara teo ny hodinitsika hoe adiniko fa hay aho atao mariazy androany. Ary mety mampendram-panontaniana angamba isika, mety miteny isika hoe zany koa ve de possible, zany koa ve de zava-misy, zavatra mety hitrangana fa hay aho atao mariazy aho androany. Fa tsy tokony ho tadidy ve zany, tsy tokony ho voasoratra ao anatin'ny diara ve zany, eo am-panomanana zany ve tsy efa tokony efa ho fantatra efa ela be amataona ny maro ary mety ambolana vitsivitsy, mety andro vitsivitsy nanomanana, misy vola betsaka lanina amin'izany, misy fakarakarana betsaka atao amin'izany, de ho possible ve ny anadonona an'izany zava-dehibe eo amin'ny tantaram-piainana zany. Raha misy tanora-mpifankatia zao rehefa nifanaiky ny olon-droka amin'ny teny manao hoe ndeha sika chéri mba hiaraka, ndeha sika mba hifampakatra, ampakariko vadiko mihitsy ianao. Rehefa nofofono ohatra natao fiancé, natao ny fikarakarana rehetrarehetra, rehefa tonga ilay andro lehibe de mety ho possible aminao tanora ve, mety ho possible aminao tanora io ve zany hoe rehefa tonga ilay daty zay efa nifampidinianareo roa, rehefa tonga ilay daty zay nifanekenareo roa fa hanekenareo hiakaraneo amin'ny lalitaramasi mba atao mariazy, de indro ianao fa manadino zany daty zany tonga maraina fa inona ny androandroany mariazy niza mariazinao possible ve izany. Zavatra tantara anankiray nefa tantarako amintsika tena nisy zany tantara izany. Asabotsy ny andro tamin'izay fotoana zay, asabotsy 12 ny volana novambra 2010 soarivo tao amina mairie anankiray. Efa tonga teo ny ben'ny tanàna tao Angers tao Frantsa antranga ny tantara, tonga teo ny ben'ny tanàna ary tonga teo fa vonona daholo ny zavatra rehetra isoratam-panamadina tamin'io asabotsy maraina io. Rehefa vonona ny ben'ny tanàna tonga teo ny mpikarakara rehetrarehetra eo anivon'izay lampan-tanàna izay, efa vita ny décoration, vita vonona ny sono. Zavatra nisy nefa inona ozy nareo tsy tonga le mpanambady, gropaka ny ben'ny tanàna, inona ny atao, inona zavatra atao, lasa natsona nandray telefônina ny antso anazy roa atao fanambadiana, tsy azo antso, tsy hita, ary de foana ho azy ny fanambadiana. De hoy izy le izy io lohateny-baovao zay hitantsika eo amin'ny sary io zao de zay hoe un couple oublie de venir à son propre mariage. Adinony izy roa kely namonjy ny fanambadiany ny mariage. Zavatra mety mitranga eo amin'ny fiainana zany. Adin'ny olombelona zava-dehibe eo amin'ny fiainana. Ary zava-dehibe anankiray ihany koa de ity, Andriamanitra ilay be fitiavana, Andriamanitra ilay manam-pitiavana ny olombelona dia te haneo an'izay fitiavana izay. De no jerentsika te soratra masina anankiray ao amin'ny Osea 2, Osea 2:20, 2:20, 2:20, ozy mivaky ny tena aminaran'i Jesosy manao hoe koa ino izao de hitaona azy ka hitondra azy ho ananevitra, ary anao teny malefaka finaritra azy. Ary raha mbe amin'izany andro zany ho Jehovah de ataonao hoe aho vadiko, fa tsy ataonao intsony hoe balako na tompoko. Ary ho fofoko vadiko mandrakizay ianao. Eny ho fofoko vadiko amin'ny rariny sy ny hitsiny ary amin'ny fitiavana sy ny indrafo ianao. Eny ho fofoko vadiko amin'ny famarinana ianao ka dia alalan'i Jehovah. Andriamanitra mihitsy ny eto miresaka amintsika. Miresaka amintsika tanora Andriamanitra, miresaka amintsika olombelona Andriamanitra, miresaka amintsika mianakavy Andriamanitra hoe tiany isika ary ho fofono ho vadiny isika. Mahafinaritra io tenin'Andriamanitra amin'ny 2:20 io manao hoe hoetiko ianao ary hoetiko ananevitra na amin'ny toerana tsisy mahita, tsika roa reriny any mova tsy izay mihitsy ny tiany mifankatia. Ary toy izay mihitsy ny tian'Andriamanitra atao. Araka voalaza amin'ny 2:20 hoetiny isika ary ho fofono vadiny mandrakizay isika, alainy isika. Ary Andriamanitra mihitsy neny mamerina izany amin'ny Jaona 4:20 voalohany ka hatramin'ny 7, Jaona 4:20 voalohany ka hatramin'ny 7 manao aza malahelo ny fonareo minoa an'Andriamanitra ary minoa aiko ao an-trano raiko misy fitoerana maro, raha tsy zany de efa laza taminareo fa andeha amboatra fitoerana ho anareo ao. Ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo ao de ho avy indray ka andray ho anareo any aminy ka izay hitoerako no hitoeranareo.
vokatr'izay fitiavana izay vokatr'izay fitiavana zay ohatra misy tovolahy anankiray miresaka amin'ny fofombadina manao hoe chéri o malalaka o tiako ianao aoka ianao fa hoentiko anatrano dadasineny ianao hovadiko ianao de hoentiko antrano dadasineny ohatr'izay mihitsy ny teny Jesosy Kristy eto amin'ny teny manao hoe aviry efa misy trano manoko anareo ne any ianareo izay tiako ne hoentiko any ianareo. Tian'Andriamanitra isika, tiany Jesosy isika, ary izay fitiavana izay no nahatonga anazy miteny amintsika manao hoe ho avy indray aho, ho avy indray ka andray ahy, andray anao ho any aminy. Misy tena anankiray rehefa napahitana John ao amin'ny Apokalipsy 1:7-7, Apokalipsy 1:7-7 aminaran'i Jesosy manao hoe ary tonga ny anankiray tamin'ny anjely fito izay nanana lovia fito de ireo nitondra ny loza fito farany ka nanao tamiko hoe avy ety de asehoko anao ny ampakarina vadiny zanak'ondry ry nitondra ahy tana fanahy ho anatenimboatra sady lehibe ny ho avy izy ka naneo any tanàna masina dia Jerosalema midina avy any an-danitra. Raha jerentsika ny 7:20 amin'io teny io, na 7:20 amin'io teny io ihany Apokalipsy 1:20 de zao volaza ao aminaran'i Jesosy manao hoe ary tsy mahiditra ao mihitsy izay tsy masina na izay manao vetaveta na izay mandainga fa izay voasoratra ao anatin'ny boky fiainana izay any zanak'ondry ihany. Izay ny zava-misy ilay vady tian'Andriamanitra, ilay vady tiany Jesosy zay ampakariny ho any an-tranony rainy, ilay vady zay tiany Jesosy zay ho ampakariny hiaraka aminy de zao mampalahelo fa misy tena anankiray voalaza ao amin'ny Timoty 2:7, Timoty 2:7 azafady 1:1-5, Timoty 2:7-1:1-5 manao hoe aoka fantatrao fa any amparany any de isandro mahoro fa ny olona ho tia tena ho tia volo ho mpandoka tena ho mpiavonavona miteny ratsy tsy manora isy reny tsy misaotra tsy manaja zay tsy masina tsy manaja zay masina tsy manam-pitiavana mpanontolo fo mpanendrikendrika tsy mahompolo ozabe tsy tiany tsara mpamadika kirina mpieboebo tia ny fafinaretina mihoatra ny fitiavana an'Andriamanitra manana ny endriky ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra nefa nandahiny heriny reniko de alaviro. Nefa le tenin'ny Apokalipsy 1:20 tokony ka zava-doza fa tsy mba hiditra ao mihitsy ny ireny zavatra ireny, ireny olona zay tsy masina manao vetaveta mandainga ary zay tsy voasoratra ao boky fiainana zay any zanak'ondry. Ry havana sika rehetra zay manaraka izao fotoana izao so ihany fa Andriamanitra mihitsy dia maneho ny fitiavany antsika, mbola te hiantso antsika izy amin'izao fotoana zay anarantsika izao fifampiresahana izao. Ho anao tanora te hiteny amintsika Andriamanitra, Jeremia 1:3 manao hoe tany lavitra any no nisehoany Jehova tamiko ka nanao hoe fitiavana mandrakizay nitiavako anao koa izany nampaharetako famindrapo anao. Teny amintsika Andriamanitra amin'izao fotoana izao fa tiantsika izy tany lavitra tany izy mandefa feo malefaka miantso ahy miantso anao fa ho avy izy ary rehefa ho avy izy efa homana mihitsy izy efa voahomana tahaka ny ampakarina mihitsy izy amin'izay fotoana zay rehefa ho avy de move sanatry adinao fa mariazy tsika mariazy amin'ilay tompo izany fotoana lehibe izany. Dray andro dia nisy mpifankatia anankiray de tsy iza fa Ulysse sy Penelope. Ireo mpifankatia ireo dia tena nifankatia be mihitsy satria tsy nifanary mihitsy ary nifanome toko fa isika roa kosa dia tsy maintsy mijanona ho mpifankatia ho mpivady ninona zavatra eo amin'ny mitranga eo fiainana. Voahiraka tamin'ny ady nefa Ulysse, rehefa voahiraka teo amin'ny ady izy dia lasa ny ady nandray anjara tamin'ilay ady lo hoe guerre de Troie, fantatsika ngambana atao hoe cheval de Troie, ary nandray anjara tamin'izay guerre zay tamin'izay ady zay Ulysse voahiraka tamin'izany. Ary Penelope zay vadiny tsara tare sady mahafinaritra dia ny voady tamin'io vadiny io hoe zary Ulysse vady malalako dia tsy amitaka anao mihitsiny afa iandry anao na firy taona ianao any amin'izany ady izany de izaho kosa
hijanona mahatoky aminao. Eny ary vadiko ozy Ulisy, lasa izy nandeha niady. Penelope vadiny no nijanona tao an-tanàna. Be da be ireo tovolahy tsara tarehy bôgôsy izay nahitany zany hoe io vadiny Ulisy vady tsara tarehy, tsy maintsy ho azotsika io zao satria Ulisy lasa niady any ve. Tonga tokoa ireo mpanambola, ireo tsara tarehy samy nikôtikôtany Ulisy, nikôtikôtany Penelope hoe avy mba hiaraka amiko. Penelope nefa tamin'izay fotoana zay dia niteny manao hoe za dia manana olo-tiana, dia tsy iza fa ilay Ulisy malalako. Za dia hijanona mahatoky amin'ny foana eo amin'ny fiainana. Ina zavatra nitranga ozytsika, naharitra matonany, naharitra fotoana lava ny ady ary tsy teo akaikiny Ulisy. Tonga ireo lehilahy mitady amin'ny Penelope, ianao ve dia hijanona eto foana? Tsy aleonao ve mba miaraka amiko? Tsy aleonao ve mba miaraka amiko ary mahita fifaliana eto amin'ity fiainana ity? Ozy Penelope, zao are, hitanareo ty tenina zay ataoko ty, manenina izy, manao tapis reny zany izy manenina. Raha ohatra vita ty tenina ty, ozy Penelope, dia anome valy tenanareo aho. Da ina zay ny tovolahy bôgôsy de fa tsaratsara chance tsika ry zalahy, rehefa ho tafa isika. Tonga maraina, mitazatazana ireo lehilahy reo, ireo tovolahy reo, vita ve le tenina zay ataon'ny Penelope ry zalahy? Jerena tsy mety vita, ny afaka pitso. Vita ve ry zalahy le tenina ataon'ny Penelope teo? Ahoana izy ao? Mbola tsy vita. Inona ny zavatra nitranga ozy tsika? Kay Penelope rehefa atoandro dia manenina n'lay tapis, manenina n'lay tapis. Fa rehefa alina izy, averin'ny ravana ilay tapis voatenina nandritry ny andro. Ka tonga ny maraina indray rehefa aveo manomboka manenina indray izy. Inona ny zavatra nataony tiana tongavana amin'izany? Raha mbola velonaina izy, raha mbola velonaina izy dia tsy ho vita mihitsy ny tenina io, fa hiandratrana n'ilay olo-tiana izy dia tsy izany fa Ulisy. Ka izay rehetra nikandrakandra, nieritreritra niaraka aminy dia ny andro vasoka teo fotsiny, fa izy dia nijanona mahatoky tamin'ny Ulisy vadiny. Ho antsika rehetra mpiaino amin'izao fotoana izao, misy Andriamanitra ihany koa be fitiavana tiantsika, te haka atsika ho any aminy, te handray atsika ary te hanomana mandrakizay mahafinaritra ho ahy sy ho anao. Ho avy ny andro zay hanaovana mariage mandrakizay, ho fofon'Andriamanitra ho vady mandrakizay isika, ary ho any aminy mandrakizay isika. Kanefa ho tadidinao ve izay andro izay? Ho sanatria ve tonga eo lay mpampakatra, lay Jesosy, fa ianao tsy vonona? Adininao ve fa atao mariage ianao amin'io andro io? Irariko dia tsy hanana an'izay fanadinoana zay ianao, fa hitoetra mahatoky amin'ilay Andriamanitra manan-karem-pahasoavana. Ho tahin'Andriamanitra isika, ka mba hatonga anao ho vonona, hatonga ahy ho vonona amin'izay andro malaza izay hivavaka isika. Tompo Andriamanitra tsara indrindra izay ny an-danitra, misaotra anao izahay noho ny afatra nomenao anay tamin'izao fotoana izao, fa ho avy ianao, ary rehefa ho avy ianao dia handray anay ho any aminao. Fotoana lehibe mihezinezina mihoatra noho ny mariazy efa nisy rehetra teo amin'ny tantarantany izany fotoana izany. Mariazinay aminao Andriamanitra namorona anay, ary ho any aminao mandrakizay izahay. Aoka Andriamanitra tsy adininay izany fotoana izany, aoka izahay ahatsiaro mandrakariva. Ka raha tonga izay andro izany dia vonona eo aminao izahay. Anaran'i Jesosy.